Ijery ny tontolon'ny fahasalamana kosa isika raha ny loaharanom-baovao samihafa dia mirongatra ny aretina Pesta ny amin'ny tanana maro eto Madagasikara toy ny Mandritsara sy Soanierana Ivongo. Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamama-bahoaka dia mahatratra 20% ireo tranga mampiahiahy fa mbola tsy ho marina hatreto raha tena Pesta tokoa izany aretina izany. Mikasiky ny Pesta amintsika eto dia mandeha tokoa ny resaka fa ny zavatra tokony tenenina dia sy mbola misy cas confirmé hatramin'izao aloha satria milahatra intelo hoe io mety aretina Pesta io araky ny soratra aretina dia atao ny testa amina bandelette zay vo raha confirmé igny dia lazaina hoe cas probable zay vo anaovana prélèvement gn'olo rehetrarehetra dia hoentina aty amin'ny laboratoire n'Institut Pasteur vita zay ka confirmé mbola sy confirmé le olona maty fa ka suspect dolo reo raha misy olo zany raha mbola sy vita amina laboratoire izy anda ka suspect na ka probable fotsiny tenenana anazy fa ny zavatra tokony atao kosa aloha dia tena période mampifindra ny Pesta zao nanomboka tao mois d'octobre mety mifarana agny mois d'avril na mois de mai agnatiny zay fa varatra zay sika dia miandry foana ary efa mahazatra ny Ministeran'ny Santé zany efa prépositionné dolo ny zavatra rehetrarehetra fa reo toerana misy reo malheureusement satria sy marakotra any Madagasikara ray manontolo ny tompon'ampahasalamana fototra 150 km miarany Mandritsara o raha izay fotsiny tenenako anareo 76 km miala ny Manakara le aty anaty agny ambanivohitra lavitra tompon'ampahasalamana do fa ny tokony atao zany raha vao misy manana tody tarima adénopathie ka voakasina dia mangosoka sady miaraka amina hafanana vatana na misy olo mikoka ka mamoaka raha sady miaraka amina raha amorona na mangosoka be ny tratrany réflexe voalohany dia magnatona tompon'ampahasalamana